Efa manakaiky ny 24 jona kanefa dia mangina an-tsena tsy toy ny isa-taona. Rehefa manakaiky toy izao mantsy ny fetim-pirenena dia maro ny olona tonga miantsena mividy kilalao sy arendrina taratasy ho an'ny ankizy. Indrindra rehefa tonga ny 25 jona dia mifanosika sy mifanaretsaka ihany koa ireo mpividy ny arendrina. Tsena tamin'ity taona ity aloha izany hita hoe nangina be tsy mitovy amin'ny tamin'ny herintaona mihitsy. Ohatr'izao ny olona raha hoe 23 ohatr'izao efa tena somebiseby be mihitsy fa izao tena hoe mangina. Hoe ahoana re zany tsy mandeha mihitsy zany aloha zany amin'izao satria sahirana koa ny olona angamba dia tsy dia mivoaboaka mividy arendrina. Dia vita malagasy io tena tian'ny olona no vita asina. Vita gasy aloha izao nahaliana olona foana izay nandritra ny 3 taona. Na tamin'ity ara mbola nandeha foana ny vita gasy. Na dia eo izany fisian'ny arendrina avy any ivelany dia hafa ihany ny vita malagasy no sady io ihany koa no mbola safidian'ny maro no anisan'ny mampiavaka ny maha malagasy antsika.